Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny zoma lasa teo ilay boky manamarika indrindra ny faha-telopolo taona ny fikambanana Jeune Chambre Internationale. I Razafim-bahiny Christian Alphonse na ny sénateur Kikino nanoratra ity boky ity. De la Renaissance à la reconnaissance, une lohateny boky izay nosoratany olona Christian Alphonse Razafim-bahiny tafiditra amin'ny fanamariana ny faha-telopolo taona ny fikambanana Jeune Chambre Internationale. Mitantara ny niainan'ny mpanoratra sy ireo mpikambana tao amin'ny JCI izay vanim-potoana izay ity sanganasa ity rafitininy. Tanjon'ilay izy dia no hoe merina ny tantara hoe inona zavatra nitranga tao anatin'izay telopolo taona izay. Anisan'ny telopolo taona izay nahitan'ny mpikambana tsirairay avy voka-tsoa ary nahitana ny firenena koa ara satria tao anatin'izay telopolo taona izay natao anatin'ny gouvernemanta, natao anatin'ny karazana anteniera nisy, natao anatin'ny ataontsika hoe mouvance rehetra dia nisy foana ny mpikambana tato aminay nandray anjara tamin'izany zavatra izany. Dia mitantaran'izay zany aho sy mitantarany hoe mitondra hatraiza tsy hatraiza avy le fikambanana satria privilège na tombontsoa ho azy zany tamin'ny fikambanana io nahitako firenena marobe dia marobe. Tsy amidy ity boky ity fa omena fotsiny an'izay mitady, tsy maintsy vakiana kosa nefa izay no any fepetra. Nandritry ny fotoana fanolorana ity boky ity ihany koa no nazavan'ny filohan'ny GCI arivo ny fandaharam-potoana ny fankalazana ny faha-telopolo taona io. Mampiavaka an'ity convention nationale ity zany dia afaka ny natao tao dia mi-célébrer ny trentenaire an'ny GCI Madagascar zay amin'ity taona ity. Dia izy io sokatra ho an'ny olon-drehetra zany afaka tonga ny olona dia hoe ho an'ny GCI manokana ary ilay izy. Raha te handray anjara amin'ilay convention nationale nareo dia misy ny page Facebook-nay GCI arivo dia ao anatin'ny daholo ny modalité de participation an'izy io. Amin'izao fotoana izao dia manana solotena any amina tanàna miisa 20 eto Madagasikara ny JCI.